La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Mba ho fafinarita Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavash kely ho finaritra ny tontolo andronao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-baovao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Niembotra rahampitso ny fivoahan'ny valin'ny requête napetraka ny candidat filoham-pirenena teny amin'ny conseil d'état. Filambany no andraisan'ny mpahalalana izay nanontaniana mahakasika ity requête ity. Mitondry fitrandrahany arboretum etsy Ambatobe, avaizany alalana manoloana ny didim-panjakana mivoaka nandrara izany. Tsy mety manome fanampanazavana ny tompona andraikitra eo anivon'ny sampatra raha ny fananantany. Manomboka mivelatra ao amin'ny faritry vakinankaratra ny tourisme rural sy villageois na ny fandraisan'ireo mpizahatany any an-trano eny amin'ny toerana ambanivohitra. Fa mbola maro anisa kosa nefa ireo tourisme termal any an-toerana. Mpanamboatra masinina fanjairana indray nentina aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity ambony ity. Ny antsipir'izay ho hitanao amin'ny tapany faharoan'ny vaovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manao antso avy amin'ireo firenena namany filoha amerikanina Donald Trump tsy antsiady an'ny Idlib, tanàna iray any Syria. Ity tanàna ity izay mbola fezin'ny pioka amin'izao fotoana izao. Ny adidin'ireo avy hatrany ary. Tomboko lasy tomboko vavy tonga sondray eto amin'ny fotoana ny vaovao eto amin'ny Golo TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity teniembotra rahampitso ny fivoahan'ny valin'ny requête izay napetraka teny anivon'ny conseil d'état manoloana an'io fitoriana io mazava ny voalazan'ny lalam-panondrenany andiany fa 7 fa ny fahafatesana candidat ihany no ahafahana manembotra fifidianana miantarandriana. Mitodika eny amin'ny filan-kevi-panjakana na ny conseil d'état ankehitriny ny masony vahoaka malagasy. Raha toka ny andrasany maro nanomboka tamin'ny 9 maraina teo ny fivoahan'ny valin'ny requête na ny fitoroana napetraky ny candidat filoham-pirenena Tabera Randriamanantsoa sy Andriamatoa Ralaiseheny Guy Maxime. Niembotra rahampitso ny voahan'izany. Takin'izy ireo raha tsy hevina ny anafoanana ny fampiarana ny fampiatsoana ny mpifidy an-Datsabato amin'ny 7 ny volana novambra izao. Antony io raha ny fanazavana ny mbola anaovana fandalinana lalina momba ity raharaha ity. Tahaka izao ny fanazavany mpitoroka ho antony ametrahan'izy ireo izay requête izay. Tokony alefa amin'ny radio io na affichage na tena publiena misy amin'ny radio télévision rehetra rehetra. Raha zay ny vita dia sy mitombona io lalàna io. Zavatra mora vakina ohatran'izay. Asika zao zany nampanao gazety na vahoaka malagasy hoe na eny fa misy fagnambarana ny finam-panjakana fa hoe amin'izao dia asoina mifidy rehetra fa hifidy amin'ny 7 novambra. Nisy dahena zany ve ny vahoaka malagasy. Mahavariana ny mpandinika sy ny mpanara-baovao ny hoe candidat ho filoham-pirenena ny iray amin'ireo nametraka fitoriana ireo kanefa mitaky ny fanafoanana didim-panjakana fiantsoana mpifidy. Anakorontana amin'ny firenena avy ny tanjona. Mazava ankilan'izay ny ambaran'ny lalam-pandrenana ao amin'ny andininy 7 andalana 4. Antony tokana ihany no ahafahana manembotra ny fifidianana dia ny fahafatesany iray amin'ireo candidat ilatsaka hovidiana. Raha ny zava-misy ihany koa, tsy isan'ireo candidat favori ny iray amin'ity manao ny fitoroana ity. I Andriamatoa Randriamanantsoa Tabera izay raha iverenana ny filantsako hovidiana ny 15 ny volana oktobra taona 2024.
aotra faingo 7 isanjato ny tany Latsabato azony, izany hoe tsy ampiray isanjato ny olom-pirenena tonga ny fity tamin'io fotoana io. Mampametra-pantaniana noho izany ny hoe misy famporisiana ve avy aty ambadika. Raha zoiny izany, isy indray ny teteza mita mialohan'ny hanatotosana ny fifidianana ary mety haritra hatramin'ny 9 volana raha toa ka mahomby na mifanaraka amin'ny fangatan'izy ireo ny valin'ireo keta avoaka ny filan-kevim-panjakana. Manoloana ny zava-nitranga rehetra teto amin'ny firenena nefa, tsy ilainy intsony ny isiany tetezamita amin'izao fotoana izao ary ny fifidianana azona filoham-pirenena vaovao lanim-bahoaka sy amin'ny fomba demokratika no ilain'ny vahoaka sy ny firenena. Ary ny fifidianana azona filoham-pirenena lanim-bahoaka sy amin'ny fomba demokratika no ilain'ny vahoaka sy ny firenena. Ny fanatotosana fifidianana araka ny voalazan'ny lalam-pandrenana ihany koa no endrasan'ny mpisehatra rehetra, ny olom-pirenena, mpanao politika maro, fiarahamonim-pirenena sy ny maro hafa. Mahakasika izay vaovao izay hatrany dia filambany no andraisan'ny mpahay lalàna izay nanontaniana mahakasika ny ireo akaiky izay napetraka teny amin'ny filan-kevim-panjakana Inona Tsipirina izay entin'ny miantarandriana evo. Hevitra tokana, milaza ny tsy tokony hamora ny fifidianana intsony ireo mpahay lalàna nanontaniana, fa nakorontanana ny zotra-pifidianana ireo kety na fitoroana napetraka Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa sy Raleseheno Guy Maxime teny amin'ny filan-kevim-panjakana iny ho an'ny Ranesa Firiana mpahay lalàna. Ny olona tsirairay moa dia manana rehefa hitany hoe misy fitoriana tokony atao, fa raha mikasika manokana an'ilay didim-panjakana izay manaiky ny mpifidy mba ho tonga hifidy amin'ny fahafiton'ny volana novambra izao dia tao anatin'ny ara-dalàna tanteraka no nandraisana azy iny satria tamin'ny faha-20 ny volana jiona dia efa navoaka fanta-bahoaka izy iny ary navoaka kosa tamin'ny gazety-mpanjakana tamin'ny 10 volana jolay. Ny fangatahana fampietona nefany raha eo amin'ny fitsarana ady fanaovana fanjakana dia 20 ora ao arinan'ny nivoahan'ilay didim-panjakana ho fanta-bahoaka no fepitaona ahafahana mitory izany ka raha ty amin'ny volana septambra izay vao hitory ilay didim-panjakana izay nampahafantarana vahoaka tamin'ny volana jolay na faran'ny volana jiona akoriny ary dia heverina fa hoe filambaniny no zavatra atao. Manarak'izay dia fantatsika fa kandida ho filoham-pirenena ilay olona izay manao fitoriana, izany hoe raha tsy nahalala ny fisian'ilay didim-panjakana miloha izy tsy afaka nirotsaka ho kandida ho filoham-pirenena. Ka io no ilazanay hoe karazana filambaniny ihany izay resaka fitoriana fanafoanana ny fifidianana izay. Tsy tokony hisy ihany koa ny fanazavana ny fanembatsembanana ny fanatotosana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity izay araka ny voalazan'ny lalam-pandrenana. Fa eto izany dia mahagaga indrindra satria izao no tiako apetraka ety am-boalohany hoe ny fifidianana izay atrehantsika amin'ny 7 novambra io dia fifidianana ny ainga avy tamin'ny baiko izay navoaka ny fanapahan'ny fitsarana avy mba lalam-pandrenana izay namoaka tamin'ny alalan'ny didy larina fahavalon'ny folo iny hoe tsy maintsy atao ny fifidianana filoham-pirenena. Izany hoe raha ny antso ny vahoaka hifidy izany ny gouvernemanta dia miainga tamin'ny fanajana an'izay didy navoaka ny fitsarana avy mba lalam-pandrenana izay fantatsika fa izy tamin'ny alalan'ny fanapahana io no nisy ny fandravana gouvernemanta fanomanana fifidianana mialohan'ny fotoana. Ka eto izany tena mifanohitra tanteraka amin'ny fanajana ny didy izay navoaka ny fitsarana avy mba lalam-pandrenana izay lazaina fa tsy azo ioarana nizaniza fa miatra amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Miankina tanteraka amin'ny valin'io fitoriana io araka izany ho avy Madagasikara sy ny fifidianana ho filoham-pirenena. Hatreto anefa ratsy aivina, nanamafy avokoa ny mpisehatra rehetra sy ny ratsa mangaika amin'ny fikarakarana fifidianana fa efa vonona avokoa ny rehetra amin'ny fanatotosana izany amin'ny 7 volana novambra ho avy izao, tahaka ny lafiny ara-bola, ny fanaraha-maso isan-karazany, ny lisam-pifidianana, birao-pifidianana sy ny maro hafa. Afaka 3 andro no voafaritra ametrahan'ny filoham-pirenena Amperinasa Fialana ka andraisan'ny filohan'ny Anteny Merandoholona ny fahefana amin'ny mahafilohan'ny mpanjakana azy. Tsy tokony isin'ny fandrafetana politika vaovao sy famarotana firenena ny fiatrehana ny fifidianana ny tokony imasoana. Fizora Valy.
Ny fahavalon'ny volana septambra izao, izany hoe afaka 3 andro no hiala eo amin'ny toerany ny filoham-pirenena ankehitriny. Eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no anaterana ny atota taratasy, ka orin'izay no andraisan'ny filohan'ny antenimiran-doholona ny fahefana, araka ny voalazan'ny andiny fa 7 amin'ny lalam-panorenany. Ireo asa amin'ny andavanandro na ny affaire courante no sahan'ny filoham-panjakana mpisolo-toerana ny filoham-pirenena. Tsy tokony hisy ao anatin'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra ny fanokanana zava-bita ataon'ny filoham-panjakana. Ny fanokanana zavatra dia anisan'ny asa ao anatin'ny asa andavanandro. Nefa kosa ao anatin'ny vanim-potoana fifidianantsika izao dia voararana lalàna momba ny fifidianana ny farateo iny ny fitokanana rehetrarehetra ao anatin'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra. Tsy azo atao zany manao fitokanana araka ny lalàna fehizolo 2024 ohatra valy. Tsy tokony hanao engagement fanjakana tsony zany ilay filoham-pirenena vaovao, zany hoe tsy tokony hampiditra ny fanjakana anatina toe-drara mamatotra ny fanjakana amina fotoana lava dia lava, ohatra fanendrena fiasam-panjakana ambony ohatra. Ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena no anisan'ny marika hita maso iray fa iroso amin'ny fifidianana ny firenena malagasy. Ho an'ny mpanjinika sy ny mpanara-baovao, tsy fotoana ny fanakorontanana politika intsony izao ka hikatsahana hevitra sy tetika hanafoanana na hampiamora ny fifidianana io. Tsy fahombiazana rahateo no hita ny be sy ny maro tamin'ny fitondrana misy ankehitriny. Nisy aza ireo mpisehatra no efa nangataka ny irosoana amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana. Raha tsy haivina tafiditra amin'ny andraikitra sahan'ny filoham-panjakana misolo-toerana ny filoham-pirenena, ny fanohizana ny fitantanana sy ny fanatanterahana ny politika panjakana ankapobeny. Tsy tokony hisy kosa ny fametrahana politika vaovao. Tsy azo natao ny manendry praiminisitra vaovao araka ny andininy 750 sy 100 ao amin'ny lalam-panorenana. Tsy azo ny atao ihany koa ny mandrava ny antenimieram-pirenena araka ny andininy 100. Tsy tokony hisy ny fitsipaham-pitokisana voalazan'ny andininy 700 amin'ny lalam-panorenana hatrany. Ankoatra ireo, isan'ny tsy azon'ny filoham-pirenena mpisolo-toerana atao ihany koa no miroso amin'ny fanovanana fanitsina lalam-panorenana izay lazainy ny andininy 220 sy 720. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitony fitrandrahana ny arboretum etsy Ambatobe avy aiza ny alalana. Manoloana ny didim-panjakana nivoaka mandrara izany, tsy mety manome ny fanampanazavana ny tompona andraikitra avy ao anivon'ny sampandrarany fananantany. Michela Ranarja. Tahaka izao hita amin'ny sary izao ny hita tao amin'ny arboretum tetsy Ambatobe omaly, fotoana nangalana ny sary mitoy ny asa ao amin'ny toeran'io. Raha ny zavatra hita teny an-toerana dia niafina avokoa ireo olona manohy ny asa rehefa nahita ny mpanao gazety. Raha tsy haivina, ny 4 janoary 2024 araka ny didim-panjakana laharana 1280 tsipika 2024 tsipika ame de pat tsipika SG tsipika DGAT tsipika développement de voalaza mazava fa zone de préservation environnementale en milieu urbain io toeran'io. Ao amin'ny andininy faha-efatra dia milaza mazava fa rarana ny fitrandrana na ny fanaovana asa ao amin'ny toeran'io. Ity didim-panjakana ity izay nosoniavy ny minisitra tompon'andraikitra tamin'izany. Taorian'izay ny 12 aprily 2024 no nivoaka ny didim-panjakana laharana 9101 tsipika 2024 ame de pat tsipika SG tsipika DGAT tsipika OAT izay milaza mazava ao amin'ny andiny voalohany fa akatona tsy misy atakandro ny arboretum Ambatobe noho tsy fananana fahazon-dalana anorina eo amin'izay toerana izay, fa ihany koa ny tsy fanajana ny mahatoerana natao hikajiana ny tontolo iainana azy. Raha tsy haivina trandra toka nisy orinasa nitrandraka tao amin'ity arboretum Ambatobe ity heritaona lasa izay nisy ny fampiatoana izany avy amin'ny ministera ny tontolo iainana. Nisy ihany koa ny fitoriana efa napetraky ny tompon'andraikitra teo anivon'ity ministera ity teny amin'ny filakevim-panjakana ny 12 Mey 2024 mikasika izay fampiatoana izay. Araka ny andininy fa 720 ny lalàna 1 tsipika 820 ny 7 aprily 3 dia mijanona mandritry ny fotoana azy voafetra izany. Miverina indray ny fitrandrahana ankehitriny. Iza no mitrandraka sy miasa ao amin'ny toeran'io, alalana avy aiza. Hatreto heritaona mahery aty aoriana tsy nisy nipika ihany koa ny voalaza va fanadihadiana misokatra mikasika ny fanapahana ireo hazo tao amin'ny arboretum Ambatobe. Androany, raha toka saika hanome fanampanazavana ny tale jeneraly ny fananantany ny hembotra tamin'ny ora farany.
Inona ny tena marina mikasika ny arboretum Ambatobe? Inona ny mahasamihafa ny arboretum izay efa voasokajy aux zones de préservation environnementale en milieu urbain sy ny parc etsy Tsimbazaza ohatra ka tsisy ny fandraisana andraikitra. Andrasana ny tena marina mikasika ity raharaha ity. Mitohy hatrany ny fanimbanan'ny ala amin'ny alalan'ny fitrandrana didikazo ao amin'ny commune Antanditra na eo azan'ny fampiatoana efa natao. Orinasa vahiny nampidirina tamin'ny alalan'ny vondron'olona ifotony manao izay fitrandrana izay tranga izay efa tsy vaovao ampesy maro intsony nanomboka ny taona 2024 sy ny resaka somamanina Gaëtan Andriatsilavo. Taorian'ny fitarainana voaray milaza fa misy orinasa vahiny manimba ny ala amin'ny alalan'ny fitrandrana didikazo nidina ifotony nijery ny zava-misy tany an-toerana ny tompony andraikitra. Raha nitatitra voaray taorian'io fidinana ifotony io, manohy ny asa fitrandrana ny orinasa izay mampiasa olona 2020 na dia efa tapitra ny volana Jolay lasa teo aza ny fahafahany manao izany sy ny fahazon-dalana nomena. Tratra tao Ambohidava ihany koa, ireo bidon milanja 20 kilao misy sasivy ary bonbonina milanja 500 kilao misy 220. Raha atao ny kajy, mahatratra 705 kilao ireo didikazo ireo. Rehefa nanontaniana ny solotenan'izy ireo, nilaza fa nalaina tamin'ny ala sapin avaratry Ambohidava ireo dity na rezinina ireo ary mihitatra hatrany amin'ny 30 hektara ny toerana nakana azy. Raha ny loharanom-baovao azo, faritra tsy azo trandrahana no nakana ireo didikazo ireo, saingy manohy mitrandraka hatrany io orinasa sinoa io. Ity farany izay nampidirina tamin'ny alalan'ny VOI. Araka izany, nogiazana ireo didikazo ireo ary notazonina ao Ambohidava sy Amboaroy ao amin'ny commune Antanditra. Tsy vao izao no nahitana tranga tahaka izao tamin'ity fitondrana ara-jonary mampianina ity. Tamin'ny alalan'ny VOI ihany koa no nampidirina ireo sinoa hitrandraka volamena tao Somamanina sy ireo sinoa maka didikazo amin'ny lalam-pirenena voalohany sy ny lalam-pirenena fahafito. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana eto amintsika ny fitrandrana didikazo, indrindra ny sapin izay maty avy hatrany fa tsy afaka mitsiry tahaka ny kininina raha toa ka may na tapaka ary antaonany maro vao tavaverina amin'ny teo aloha indray. Adidy sy andraikitry ny mpitondra no mijery ifotony ka mandray ny fanapahan-kevitra manoloan'izany. Ny tsy fanatanterana izany izay raisy ny mponina ho firaisana tsy kombakomba avy hatrany. Raha nakaiky hatrany ny fivoaran'ny toetra rà momba io orinasa io ary hoezahana ampitaina amin'ny fampalalam-baovao ho fantatry ny be sy ny maro. Tontolon'ny mpizahatany kosa indray dia manomboka mivelatra ao amin'ny faritra vakinankaratra ny tourisme rural sy villageois na ny fandraisana mpizahatany any an-trano any amin'ny toerana ambanivohitra. Raha toa kosa mbola maro ny fahatongavan'ny tourisme thermal any an-toerana. Michela Renardzon. Ny tourisme villageois sy rural na ny fandraisana mpizahatany any an-trano any amin'ny toerana ambanivohitra, ny tourisme thermal na ny fitsaboana tena sy ny fitsidiana toerana misy ny rano mafana any an-toerana. Ireo ny karazana mpizahatany isan'ny mampiavaka ny faritra vakinankaratra. Fahafantarana io rano vakinankaratra aloha matetika hoe tourisme thermal na thermalisme isitsika. Satria ao misy an'ilay rano mafana, rano visy. Na izany na tsy izany nefa tsara mpahafantarina antsika zany hoe vakinankaratra midadasika be aloha manomboka limitrofony fotsiny zao raha aty avaratra dia manomboka eo amin'ny Analamangapataka. Raha jerentsika amin'izay fotsiny zany vakinankaratra, tourisme rural, tourisme villageois amin'izao fotoana izao zany tena tombony ho an'ny vakinankaratra dia resaka rural sy villageois. Ankoatrany hoe resaka tourisme fizahatany ara-pahasalamana izay moa tena ataon'ny olona amin'ny resaka rano mafana sy rano visy. Fa amin'izao fotoana izao zany zao betsaka le gîte na hoe fizahatany mipetraka eny ambanivohitra. Any amin'ilay mponina mihitsy ilay fizahatany no mipetraka. Karazana fizahatany ireo no tena voizinay ankehitriny. Tahaka ireo faritra rehetra eto amin'ny nosy dia isan'ireo mizaka ny vokany tsy fandriam-pahalemana ihany koa ny faritra vakinankaratra. Voalohany aloha dia tena marefo dia marefo izahay amin'ny resaka serasera. Ary ny zavatra tiana voizina foana matetika dia hoe marina hoe misy ny tsy fandriam-pahalemana fa reny tena tonga dia mampihemotra ny mpizahatany. Rehefa misy ny olana sosialy na politika na ekonomika dia tadidio fa ny fizahatany no anisan'ny tena mora rava indrindra.
Nantontanisy tao anatin'ny 10 taona farany nahitana fiakarana ireo mpizahatany tonga tany Antsirabe mandidina ny 7,703 sy iray alina ary tafiakatra hatramin'ny 504 alina izany amin'izao. 700 amin'ireo mpizahatany no avy eto an-tanan-dehibe ihany, ny ambiny kosa dia ireo mpizahatany Europeana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola tsy manana ny toerany eo amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny fampandrosoana ny vehivavy malagasy, ny tsy fampy ny fahaiza-manao sy ny tsy fahafantarana lalam-barotra no olana goavana raha ny fanazavana azo. Yves Richard. Vehivavy ny 500 mponina eto Madagasikara araka ny antontanisa farany navoaka ny teo anivon'ny Stat na ny sampandraharaha misahana ny antontanisa ny taona 2012. Hatreto mbola tsy manana ny toerany eo amin'ny sehatra ny fandraharana sy ny fampandrosoana, indrindra ny fifanakalozana ara-barotra amin'ireo firenen-kafa ny vehivavy malagasy, ny tsy fampian'ny fahaiza-manao sy ny fidirana eo amin'ny sehatra ny matianina, ny tsy fahafantarana ny lalam-barotra sy ny maro hafa ny olana raha ny fanazavana. Antony ametrahana tetikasa fanatsarana, ifandrombonana mpisehatra maro, iarahana amin'ny komeza. Vehivavy dia efa miditra amin'ny fandraharana amin'ny rehetra na fiompiana na fambolena na asa-tanana dia reny mpiara-miasa amin'ilay ireny zany hoe institution privé reny efa ho ampidirina ao anatin'ilay plateforme ary tsy azo adonona sady ngeza be indrindra zany dia ireo fikambanam-behivavy misy ny vovonana, misy ny association mitokana izay efa misy an'ireo vehivavy mpandraharaha ireo zany satria efa misy ireo eto Madagasikara ary itsika miara-miasa ministère ny commerce miaraka amin'ny bureau des normes efa misy an'ireo zany efa miditra ao anatin'ilay antsoina hoe normalisation tsy tsara ilay fomba fiteny anazy mba ahafahana manao an'izay exportation izay araka les normes izay tedavina au niveau international. Araka ny fanazavana, ahafahana manala ny elanelana eo amin'ireo mpandraharaha madinika, mivelona amin'ny fanaovana asa-tanana sy taozavatra eny fotony sy ireo mpanjifa eo amin'ny tsena anatiny na ivelany ihany koa ity tetikasa ity. Tena mpamokatra izy no mahita lalam-barotra hoe aria mila n'ity asa ity dia zay ngamba ny tena hoe le commerce équitable mba zay zany hoe misy miantraikany amin'le mpanao asa-tanana, miantraikany amin'le mpamboly, miantraika amin'le mpiompy mivantana le tombontsoa fa tsy le intermédiaire ny tena mahita tompony. Zay zany tena hoe raha mahita tompony reny vehivavy any ambanivohitra na an-tanàna lehibe averiko foana fa mihoatra ny atrasany manila ny vehivavy. Raha ireo no tena mandray anjara amin'ny fampandrosoana mahazo antoka antsika fa androso Madagasikara. Zay ngamba ny tena. Tsy hisy ny masotsivana amin'ny fanampiana ny vehivavy malagasy ao anatin'ity tetikasa 500 millions de femmes africaines ont la parole volavolainy ny komeza ity. Isan'ireo kendrena manokana amin'izany ireo vehivavy any amin'ny faritra ambanivohitra sy saridalana manana ny talenta sy ny fahaiza-manao. Takiana kosa ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa ahafahana mitrandraka ny tsena iraisan'ny pirenena. Tonga nay fotoana natokana ho an'ny dokavatra eto amin'ny vaovaon'ny Kolo TV manasanao anaraka izany. Aveo ijery mahakasika ny olan'ny rano ao amin'ny fokontany Akatindravula sy ao Ambatolampikely isika. Eo ihany koa ny asa miavaka izay efa mahazatra anao dia mpanamboatra machine fanjairana izany amin'ity androany ity. Rehefa aveo ary. Exceptionnelle rentrée avec l'Internet Batelma. La 4G partout avec le Wingle à seulement 75 000 ariars. Pour la maison ou le bureau, la Powerbox à seulement 285 000 ariars. Et pour le très haut débit, la fibre optique en illimité uniquement chez Telma est à seulement 249 000 ariars par mois. Et un mois d'abonnement à la fibre optique vous est offert pour tout abonnement durant le mois de septembre. Le meilleur de l'Internet est chez Telma pour la rentrée. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fitque numéro 1 Malagasy. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix fabriquée en Égypte. Intérieur ou extérieur pour une commande prête en 20 minutes. Aucune nuance entre votre choix et le rendu final. À l'huile ou à l'eau, 10% de remise pour tout achat de peinture. 10 boîtes achetées, une boîte offerte jusqu'au 31 août. Garantie 3 ans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao.
ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vadana saina enti-fanany lehibe ihany koa ary matsiro sy mampazotomana foana mba ho fafinaretan'ny mpianakavy lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Ary araotsy fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Les lois de la nature sont inévitables. Rien ni personne en ce monde ne peut leur échapper. Ensuite, il y a le genre de nana que je qualifie de trou noir supermassif. Elle est peut-être super canon, mais aussi super louche, et pour ne rien arranger, elle se prend pour le centre de la galaxie. En théorie, elle peut même se transformer en trou de verre. Elle est capable de t'arracher du monde que tu connais et de te transporter dans un univers parallèle. Dans l'histoire, le trou, c'est elle, tandis que le verre, c'est moi. Je suis le verre, enfin, c'est moi. T'es en train de tomber amoureux? Je suis tombé amoureux le jour où je lui suis rentré dedans. Et toi, c'est comment avec Eva? Non? Et elle? Non plus, enfin, je crois. Ou tu me donnes la main, ou je te fais une scène que t'es pas prêt d'oublier, mon cœur. Non. La thermodynamique. Arakiny bande-annonce hitantsika teo iny les lois de la thermodynamique izay indray noronan-tsara rahantsika ny alina amin'ny folo ralatsaka folo eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia tokony fanatsahana ny fianarana ratovina sy ny fanadinana atrehana io ny nambaran'ny mpandinika ny fiarahamonina nanaovana fanadadiana manoloana ny hevitr'ireo olom-pirenena izay nanaovan'ny agence capsule sy Cool TV FM makasika ny valin'ny fanadinana CEPE taona 2024 farany teo. Fezo Ravaly. Ahoana ny fahitanao ny voka-panadinana CEPE farany teo? Io no fanontaniana napetraky ny Cool TV FM sy ny agence capsule tamin'ny olom-pirenena miisa 700 teto Antananarivo renivohitra ny farany volana aogositra lasa teo. 770 ireo nanontaniana no nilaza fa namboamboarana sy mifandray amin'ny resaka politika ny valim-panadinana iny. 970 nilaza fa nahainy mpianatra ary 200 kosa namaly fa ara-dalàna avokoa ny fitsarana sy ny famoahana ny valiny. Ireo safidy telo ireo no napetraka tamin'izy ireo. Raha ho an'ny mpandinika fiarahamonina misehatra amin'ny fanabeazana sy ny tanora nanaovana fanadiadiana dia tokony irindra ny fotoana ny votoatim-pampianarana sy ny kalitaony ary ny asan'ny mpampianatra azona vokatra amin'ny fanadinana. Tsika indrindra izay teneniko izay hoe fotoana fanaraka amin'ny zavatra ampianarina, fanaraka amin'ny olona mampianatra, fanaraka amin'ny fomba fampianatra. Dia raha mirindra ireo efatra ireo ka mivoaka ny valim-panadinana dia tokony mifanahatsahana ilay izy zany. Izay zany tokony mitranga. Lotsika be zay. Ny zava-misy kely manahirana zany tamin'ny titra mandeha ilay valim-panadinana tsara. Nefa ny fotoana be dia be mibanga. Tsika moa za manokana tsy dia manana proof hoe vita ve ny programme am-pampianarana. Raha ny fijeriko manokana ataoko hoe petra-kevitra na hypothèse ihany dia mety hoe izay ray alehany na le sujet nanaovana an'ilay fanadinana no nampifanarahana amin'ilay fotoana. Le fotoana sy izay zavatra vita tao dia mazava zany fa mety ho tsara ilay voka-panadinana. Na koa hoe mbola fanampy amin'izay ihany hoe mba betsabetsaka ny fotoana tsy nianarana dia be dia be zany ny fotoana nanaovan'ny mpianatra famerenana amin'ilay zavatra natao dia mety ho izay zany no namety an'ilay izy. Telo volana Ratsiahivina no tsy nisy ny fampianarana ireo mpianatra teny amin'ny sekolim-panjakana. Tsy nisy ihany koa ny fanadinana farany ho an'ny telo volana fahatelo. Ireo mpanala fanadinana no noezahana nampianarana na nitady fampianarana fanampina ny marimarina kokoa. Mara ny fanazavana ny fantsiana tokony aroso amin'ny rafim-pampianarana sy ny fandaharam-pianarana eto amintsika ahafahana mampiroborobo ny famokarana sy ny fiariana
araka izay harena azo trandrahana eto Madagasikara. Raha ampitsy kosa voka-panadiadiana hafa indray niarahany Cool TV FM sy ny agence Capsule no entina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao tahaka izao. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia nanomboka niditra tamin'ity androany ity ireo sekoly manaraka ny rafim-pampianarana frantsay eto Madagasikara. Nidina ray isan-jato izany raha oharina tamin'ny taona lasa. Nisan'ny mpianatra ny soratra anarana araka ny loharanom-baovao azo Ivrishara. Nanomboka niditra tamin'ity fiandohany herinandro ity ireo sekoly manaraka ny rafitra sy ny programa mpampianarana frantsay eto Madagasikara araka ny loharanom-baovao azo. Didina ray isan-jato raha oharina tamin'ny taondasa nisan'ny mpianatra nanao fisoratana anarana ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa manaraka ny rafim-pampianarana frantsay iray eto Antananarivo nanaovana fanadihadiana manodidina ny 7,740 ny isan'ny mpianatra ny soratra anarana raha efa nananika ny 7,730 zany ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020. Nivoatra nandritra ny fanokafana ny taom-pianarana 2020 sy 2020 ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fampiofanana ireo mpampianatra amin'ny alalan'ny fizarana asa mihoatra ny 50 sy ny fanaraha-maso samihafa, teo ihany koa ny fanamafisana ireo taranjy iraisan'ny pirenena sy ny fampivoarana ny teknôlôjia mpifandraisana izay tafiditra ao anatin'ny fanambina petraka ny sekoly manaraka ny rafitra frantsay sy ny fanomanana ny fanadinana bakaloria ny taona 2020. Araka ny loharanom-baovao hatrany, isy fialan-tsasatra efatra lehibe mandritra ny taom-pianarana. Ny vacances de Toussaint no akaiky indrindra izay anomboka ny 20 oktobra hatramin'ny 5 novambra ho avy izao. Manaraka eo ny fialan-tsasatra ny Noely sy ny taom-baovao sy ny maro hafa. Mbola tsy nahazoana fanazavana hatreto ny datin'ireo fanadinana samihafa. Ny roa Jolay 2020 kosa no ifarana ny taom-pianarana raha ny fanazavana. Tapaka efa ho 3 andro ny rano avy amin'ny Jirama amin'ny Fokontany Akadidravôla sy Ambatolampy kely vokatrizay tafakatra hatrany amin'ny 500 ariary na karaha mamaka rano ray bidon eny an-toerana amin'ny taraina vokatr'izany ireo mponina. Fanadina Henri Florian. Tahaka izao ny fahasairana ny mponina amin'ny filarana rano eny anivon'ny Fokontany. Isan'ireo sehatra mbola mampijaly ny malagasy ny tsy fahazahoana rano fisotro madio ara-dalàna. Ny 900 ny vahoaka malagasy no mbola tsy misitraka ny fahadiovana sy ny fidiovana ara-dalàna. Raha ny 1,9 kosa no misitraka rano fisotro madio raha ny tarehimarika navoaka ny fiarambon'ny pirenena WASH. Isan'ireo Fokontany misedra olana amin'ny tsy fahazahoana rano fisotro madio ny Fokontany Akadindravôla sy ao amin'ny Fokontany Ambatolampy kely ankehitriny. Tapaka efa ho 3 andro ny rano avy amin'ny Jirama. Sahirana ireo mponina araka izany amin'ny fahatapan'ny rano izay. Nampijaly anay dia tsisy rano mihitsy zao nefa le fatsakana ry koa tena tsisy rano tsomy mihitsy zao fa tena ritra dia tsy ampy mihitsy le rano. Dia zao tena fijaliana be le rano sotroina. Le rano any nefa efa maloto fa tsy hoe mbola any. Any atsahany farany ambany indrindra any. Io zao tsy misy korona boty kely tena. Zo fototra ho an'ny tsirairay anefa ny fisitrahana ny rano fisotro madio. Tokony hisy ny fanatsarana ny fitaovana entina hanatsarana ny fahatongavan'ny rano. Eo ihany koa ny tokony isiany fanaramaso akaiky. Mandeha 2 kilometatra ireo mponina sasany vao mahita rano amin'ny fantsakana. Ovaina tanteraka mihitsy aloha ireo fitaovana rehetrarehetra reo. Milaza fa mahazo famatsim-bola avy any ivelany malagasy hoe anovana fitaovana toetra ny tsy hita ihany le fandrovana le izy fa ny ana-posy angamba ny PDB. Ny rano zany amin'ny 12 alina mandeha dia mandeha izy nefa mora farany izay tena mora. Amin'ny 3 amin'ny ray dia amin'ny ray arany dia efa misy an'izany hoe tapaka. Zao zay avy any fitariana hitanao angamba ny boretra io zao avy any amin'ny maka rano ary akaiky ny horizon. Ny rano any zany mandeha tsara ara-dalàna fa tsy maintsy hoe milahatra alohanao zany satria mba hoe misy ny eo alohanao. Ho an'ity renim-pianakaviana iray nanaovana fanadihadiana ity amin'ny 2 maraina izy ireo no milahatra rano. Vokatra izany na ina tsy fidy ny rano ampiasaina amin'ny fikarakarana ny tokantrano ary tafakatra ho 500 ariary ny anakaramana maka ny ray bidon amin'izay rano izay. Zay zao tompoko androany dia tamin'ny 2 sasany maraina nandeha nilarina nandata bidon dia tonga tamin'ny 3 tsy nisy na dia goty kely ara dia hoe andao hitady rano dia lasa tany amin'ny lavadrano zay ny tonga ny ankizinaka. Isan'andro ny anazy zao 5 bidon no ampy ampiasainay dia zao 3 bidon fotsiny no azo tany amin'ny lavadrano fa ny ilarana koa le lavadrano azo be dia be maka fa tsy hoe ny tena rery
dia tena miafy tanteraka mihitsy, tena tanteraka miafy zay. Eto aminay zao aloha tena tsy zay aloha tsy dia maheno ny avelany a, fa ry amin'ilay zokony avaratra ry raha hoe tsy mba tapaka mihitsy ny anazy ny rano, maly sy androany aloha tsy nisy. Tsisy rano maly sy androany. Reo zao a telo bidon fotsiny no azonay tany amin'ny lavadrano ary zany, nanakaramana ankizy 7500 vao nitondrandrenakeo izy. Dia tena hoe miafy zay tokony ampiasana azy fotsiny zany no atao. Mbola maro ny ezaka tokony ataontsika raha ho an'ny fahazahoan'ny olona tsirairay isitraka izay rano fisotro madio izay. Ilaina ny fampivoarana ny sehatry ny rano fisotro madio raha ny eto amintsika manokana. Ilaina ihany koa ny fanatsarana ny sehatry ny famasiana rano fisotro madio ataony eo anivon'ny tompony ndraikitra misahana izany mba ahafahan'ny vahoaka misitraka izany rano fisotro madio izany mandavan-taona. Mitaraina araka izany ireo mponina eny amin'ity fokotany ity amin'izao fatapahan'ny rano izao ka hanaovan'izy ireo antsoavy mba hijerena akaiky izany olona sedrainy izany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nitranganany lozam-pifamoivoizana tamin'ity androany ity. Teny amin'ny route digue Andotapenaka fiara tsy mataho-dalana iray, fiara fitateram-bahoaka iray ary sarety iray nifandona tamin'izany mbola tanana vojibaika eny anivon'ny hôpitaly Miarambona. Teny toerana moa Yves Richard. Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin'ny route digue Andotapenaka androany tokony ho tamin'iray ora tolakandro. Fiara tsy mataho-dalana, fiara fitateram-bahoaka mampitoy ny fatro 720 hektara sy ambohy mandraka ary saretanana mpitatitra birikiray no nifandona tamin'izany. Vokany naratra mafy ary notanàna vonjimaika eny amin'ny hôpitaly Manarapenitra Andotapenaka mpitondra sarety mafy ihany koa ny fifandonana teo amin'ireo fiara roa. Mitatitra ny zava-nisy teny an-toerany ireo nanatry maso. Poitra avy any ny 4x4 iray fotsifotsy dia nirafarafa be izy mivoaka fa tsy nijery ny côté gauche droite. Dia nahita an'izay safiaranay dia niala dia nahazo nakaty amin'ny sisiny. Dia nefany nisy posy izay mitondra briky teo alohanay zany aty amin'ny hirany. Dia iny zany no fanetra taminay dia voatery tao anelanelany 4x4 sy ny tomobile izay nitondranay indeho any Ampangabe. Mitondra posy zany zao voatery tao anelanelan'le tomobile anankiroa. Dia naempotra natosika niempotra mihitsy aloha le taxi be nisy tomana n'le rangata ao dia efa lasany amin'ny hôpitaly moa zany zao le marary. Efa anatin'ny todora mandeha no fandona tamin'le 4x4 tonga dia tsy tafajanona tsony le sarety dia nitsoka tao anatiny tao ampovoan'le 4x4 dia le 4x4 C307 no fandonany raikitra tonga dia tsy afaka tsy miaraka amin'le sarety. Dia le tao anatin'le sarety moa efa somary nialaina ihany teo amin'le toerana satria izy eo amin'ny lohan'le sarety io izy mitazona an'le lohany iny no tsy afaka netsika tsony. Araka nefa notaterina teto amin'ny fampalalam-bavao ny firongatra ny gabraraka sy ny tsy fanarahan-dalàna samihafa eo amin'ny sehatry ny fitanterana sy ny fifamoivoizana eto Antananarivo sy manodidina no isan'ny antony lozam-pifamoivoizana samihafa. Isan'izany ity lozam-pifamoivoizana ity izay pirofo tsy azo lavina mahakasika ny fanitsakitsahana ny lalàna amin'ny feno fitanterana eto Andrenivohitra. Fanontaniana mipetraka ny hoe mandra-pahoviana no avelan-jaka ny goragora sy ny tsy fanarahan-dalàna izay mitera-doza maro ankehitriny. Mpanamboatra masinina fanjairana indray no nitafa tamin'ny mpanao gazety sy tamin'ity androany ity sy ny asa miavaka entina aminao androany. Mahavelona ny asa ary mihamaro ireo mpampiasa masinina amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo Gaetan Andriatsina. Samy manana ny safidiny ny tsirairay eo amin'ny asa fitadiavana ahafahana miary sy mivelona. Ho an'ny Ramamniriny, ny fanamboarana masinina fanjairana no ny safidiny. Io zany ny anahy no hitako hoe asa mba velomako ny vady aman-janako. Manao an'io ahako misy olona tonga ety zao le efa mpanjaitra reny mitondra masinina amboarina. Misy izy efa tsy miasa aminazy any dia misy kely olona kelikely vola le olona ividy dia amboariko eto indray. Nefa simba avany hatrana avany zany no amboariko eto. Fa ety tsisy hoe vaovao amidinay fa le efa tsy miasa amin'olona reny. Arakaraka an'le izy. Misy rehefa vita dia hoe tiany mbo tsaratsara vita zany le izy dia amboarina aloha dia avy eo amidina. Moa misy vita dia ampiasaina. Sady manamboatra izy no mividy ary mivarotra ihany koa. Eto ambodin'ny sotra izy no miasa ary
efa ho 5 taona izay no nanaovany ity asa ity. Miankina amin'ny fahasimbana ny vola aloha amin'ny fanamboarana masinina. Na izany azy, 3,000 ariary ny farany ambany. Miankina amin'ny fahasimbana ihany koa ny fotoana lany amin'ny fanamboarana. Anao zao raha mandalo masinina manamboatra masinina anankiray avorina no avorana anazy sa arakaraka ny fahasimbana? Arakaraka an'ilay fahasimbany. Raha tsisy pièce hoe soloina izy zany dia mety eo amin'ny adiny ray raha adiny roa dia vita. Nio fana manokana ve no amin'ilay fanamboarana sy fikirakarana masinina amin'izao sa hoe io zany efa hoe io zany no ameloma tena vady aman-janaka dia za koa efa lehibe vao nanao azy dia tonga dia niazana hoay mihitsy ilay izy. Anay zao tena tsy mahafantatra an'io ianao zao mba nisy connaissance taloha ihany zany nahatonga anao niditra tamin'ity sa hoe ahoana? Fa nisy mamanay zany mpanjaitra dia efa mba hitakitako le hoe ohatran'izao le pôzipôzin'ilay masinina. Fa mbola kelikely zany dia efa mba mikitikitika kely fa tsy hoe manamboatra le mbola manimba zavatra ireny ary dia efa hita hoe ohatran'izao fanaovana azy. Araka izany, ny finiavana anao ny asa no mahatonga ny maminirina namboatra masinina fa tsy nisy fianarana manokana noratovina. Mahavelona ny asa ary afaka mikarakara ny tokantrano sy ny asa fiarena hafa ihany koa. Eny mba manana zavatra kely. Za koa mamboly any ambanivohitra dia ny fambolena any zany mba vokarakara tsara. Fa tsy dia manana zavatra be hoe efa sangana. Efa mba mahavelom-bady aman-janaka zany le izy, mahavelona anay tsara le izy. Mitombo isa ny mpanamboatra masinina amin'izao fotoana hoy izy. Antony mahatonga izany ny tsy fisiany asa. Izany hoe samy miezaka manao izay manavana anazy ny tsirairay avy ahafahana mivelona. Fitiavana sy ny fanajana ny asa nananao ny zava-dehibe raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fanajana ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny fanomezana fahafapo azy ireo. Ny afatra ho an'ny manana le manao asa madinika ohatr'izao zany dia tsisy asa ratsy fa fanajana anazy. Fa rehefa manao zavatra ohatra anahy eto zao rehefa manao zavatra iray zany ka mba vitako tsara tadidin'ny olona foana na dia hoe tsy anao na dia hoe tsy anona zany dia efa mba misy fahatsiarovana ho anahy hoe tena mba vitako tsara le izy na dia kely ary ny karaha-mameny anahy. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia iray vondrona amin'ny Afrika Atsimo barehan'ny Madagasikara vehivavy amin'ny COSAFA Cup 2024. Tsy moramora miandry azy ireo miaraka amin'ny ity ekipa tombon-daka farany ity Henri Florian. Ao amin'ny vondrona andro misy ny Barea de Madagasikara vehivavy eo amin'ny fiadian'ny COSAFA Cup 2024. Ity fihaonana ity izay manomboka ny 12 hatramin'ny 12 septambra ho avy izao. Tafaraka amin'ny ekipa pirenena malagasy ry zareo mpampiatrano miaraka amin'ny Malawi sy Botswana. Raha ny fandaharam-potoana ifandona amin'ny Afrika Atsimo ny mpampiatrano ny Barea de Madagasikara amin'ny lalao voalohany ao amin'ny kianjany Wolfson ny 12 ny volana septambra. Tsy maintsy hiady mafy ny Barea de Madagasikara satria ifandona amin'ny Bafana Bafanda tompon-daka farany izay azo lazaina fa mbola favori. Ankoatra izay analavelan'ny Malawi ihany koa ny Barea de Madagasikara eo amin'ny fihaonana faharoa atao ny alakamisy 17 septambra ho avy izao. Firenena 12 no iadiny lohany ao anatin'ity fifanitsanana ity izay zara vondrona 3. Iady mafy araka izany ny Barea de Madagasikara vehivavy ao anatin'ity COSAFA Cup 2024 ity raha toa ka tsy tafakatra izy ireo tamin'ny taon-dasa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manao antso amin'ireo firenena naman'ny filoha Amerikanina Donald Trump tsy antsiady amin'ny Idlib tanàna iray any Syria. Ity tanàna ity izay mbola feziny pioka amin'izao fotoana izao fanadina. Nanao fanambarana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ny filoha Amerikanina antso izay miantefa amin'ireo firenena mpiaradia aminy izay asainy tsy hiantsy ady na hanatanteraka fanafihana tsy ampiheverana ao Idlib Syria hisorohana ny ramandrika maro. Raha ny fanambarana navoaka ny filoha Donald Trump tao amin'ny tambazotra-tserasera hatrany tsy hisy tombotsoa na ho aniza na ho aniza ny fandatsahan-draha. Ilaina ny fanafahana ity tanàna ity tsy ho eo ambany vahony pioko saingy ilaina fandrafetana drafitra matipaika mialohany anatanterahana izany hetsika izany. Ankilan'ny fanjakana Sirianina mitady ny fomba rehetra ahafahana mandresy ireo pioko izay ambaran'izy ireo fa jihadista sy Al-Qaida Sirianina no betsaka ao anatin'ity tanàna ity.
etsy andaniny ny eo anivon'ny firenena mikambana sy ireo fikambanana tsy miankina maro manambara fa raha mini misy manafika ity tanàna ao Siria ity olona maro no amony aina ary ny tarehimarika ivoaka ao aorian'izany no maro indrindra eo amin'ny tantaran'ny Siria. Manay ny maro amin'izao fotoana izao ny amin'ny mety toy ny raharaha ao Idlib. Isy amin'ireo firenena namany Etazonia ve anafika ity tanàna ity na eo aza ny afatry Donald Trump. Dia izay mamarana ny vaovao isaorana ianao safidy ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity alina ity. Ny sampana fampahalalam-baovao manome fotoananao indray rehefa avy eo amin'ny vaovao amin'ny teny frantsay izay ho atolotry Michel Ronaldo. Ny tena kosa manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Mandra-peona daholo tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit, au finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.